Jesosy. Tsisy toanao Jesosy a. Ianao mbola mamonjy anay isanandro Jesosy. Ianao mbola tia anay foana na dia midina aminao an'izay Jesosy. Saotrana fitiavanao anay. Saotrana fiarovanao anay Jesosy. Saotrana fanangananao ny fiainanay Jesosy. Saotrana amin'ny zavatra rehetra omenao anay maimaipoana Jesosy a. Alléluia. Alléluia. Miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tonga amin'izao andro ny voalohan'ny volana oktobra izao ary tonga eto amin'ity sehatra ity ahafahantsika mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity volana ity. Tahian'Andriamanitra indrindra ianao ary mendrika isaorana izy satria nahatratra an'izao andro vaovao izao itsika. Halleloia. Misaotra an'Andriamanitra tsika satria atanteraka iny volana lasa teo volana septambra teo iny dia ny volan'ny fiterahana. Aza tino fa rehefa nisy zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, mino fa be dia be ny vavolombelona izay mety ho ataonao satria ny zavatra teraka teo amin'ny fiainanao. Halleloia. Dia mila makasitraka an'Andriamanitra tsika, mila misaotra an'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetrarehetra satria mendrika ny isaorana izy. Aza tino ihany koa fa amin'ny lahady izao dia afaka ianao mijoro vavolombelona na any amin'ny ACI Madagasikara izany na aty amin'ny ACI Mauritius, ary aty Maurice moa izany faly mampahafantatra anao fa manomboka amin'ny lahady izao tsika dia any am-piangonana any Camp-le-Vieux no mivory indray. Makasitraka an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fandaminana rehetrarehetra fa dia antsika mivory ka afaka ianao mijoro vavolombelona. Hitanao rehefa misy zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia aza teno mamerina voninahitra anazy. Dia ny famerinana voninahitra an'Andriamanitra dia inona moa fa dia ny fijoroana vavolombelona. Halleloia. Amin'ny ity volana ity moa dia tahaka ny fanao antsika isam-bolana dia misy ny fanolorana ny andro voalohany ho an'Andriamanitra. Inona moa izany fomba havaiza moa izany dia tsy inona fa hitantsika ao amin'ny Baiboly izany. Halleloia. Ary itsika moa zanak'Andriamanitra, raintsika ny an-danitra, ny fanjakan'ny lanitra, any ny tena tanindrazantsika, any ny fiaviantsika, dia ny fomba lanitra no nataontsika ety amin'ity tany ity izay iainantsika ity. Halleloia. Ary ao anaty Baiboly raha mijery ianao amin'ny sokafiny Baibolinao amin'ny Romanina 12:10
fahaenina Romanina 2:1-10 dia milaza tahaka an'izao amin'ny anara-maherin' Jesosy. Romanina 2:1-10 ary koa raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany, ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany. Amen. Raha masina ny andro voalohany, ny andro rehetra ihany koa dia ho masina avokoa. Amen. Ny andro voalohany volana dia manan-danja ihany koa, satria andro izay hiproclamen'Andriamanitra fanasitranana ho anao sy ho an'ny firenena. Ary izany zavatra any dia hitantsika amin'ny Apokalipsia 2:20-2:7. Vakiantsika amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Ary izy naneo ahy ony ranonaina, izany hoe misy ony ranonaina izay zany no hita eo, mangano any tahaka ny vato kristaly, izany hoe rano madio be zany, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Tena vao amin'Andriamanitra sy avy amin'ny Jesosy Kristy zany. Izay mahatonga ny revelationtsika tsy avy amin'ny olombelona fa avy amin'Andriamanitra, ary misy teny fototra izay omen'Andriamanitra momba ny revelation. Amen. Teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry, teo afovoan'ny lalambeny, ary teny an-daniny roa amin'ony nisy hazonaina mamovo 12 samihafa. Amen. Mamovo 12 samihafa sady mamoa isam-bolana. Amen. Izany hoe isam-bolana mamovo 12 samihafa io hazo. Ary ny ravinazo dia ho fanasitranana ny firenena maro. Amen. Isam-bolana zany dia misy ravinazo, misy tenin'Andriamanitra izay azonao ary hanasitrana firenena maro. Ary tsy hisy ozona intsony, ary ny sezan'ny fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ho eo aminy, ary ny mpanompony dia anompo azy. Amen. Ary tsy hisy ozona intsony. Halleloja. Saotra an'Andriamanitra tsika amin'izany tenin'Andriamanitra satria tsara ny tompontsika. Hitanao ny amin'izao fotoana iainantsika zao dia misy zavatra mitsimbadika ety an-tany ity, ary ny vavaka izay ataontsika matetika dia hoe tahaky ny ety an-tany ny any an-danitra. Izany hoe na any an-danitra any aza dia misy fiovana, misy zavatra miova any an-danitra any amin'izao fotoana izao. Misy fotoana hafa ihany koa any an-danitra any amin'izao fotoana izao. Halleloja. Ary hitanao raha eto ambonin'ity tany ity zao be dia be ny tsy nanam-poany zavatra miseho ankehitriny, any zavatra iseho ihany koa mbola tsy fantatra mazava inona ny zavatra iseho ho an'ny fiainan'ny tsirairay avy, ho an'ny fiainan'ny firenena, ho an'ny fiainan'ny ankohonana, ho an'ny fiainan'ny fianakaviana. Taty Maurice zao dia misy usine efa mataonany maro nihidy tampoka, mihoatra ny 3 arivo ny olona lasa tsisy asa. Be dia be ihany koa ny olona izay nanantena fa hiasa hatramin'ny retraiteny, tampotampoka teo dia voaroaka. Betsaka ihany koa no tsy omena safidy intsony fa tsy maintsy mitsindrona vaksiny, izay vao afaka miasa, izay vao afaka mandehandeha, izay vao taiza nisan'izany teto ambonin'ny tany. Izany hoe misy zavatra miova, misy saison miova zany ety ambonin'ny tany. Ary ihany koa aza diny fa tahaka ny ety ambonin'ny tany ohatr'izay koa ny any an-danitra, misy saison miova koa any an-danitra. Ary izay tsy nitenen'ny baiboly ao amin'ny mpitoroteny toko fahatelo ny teny izy hoe ny vakiantsika amin'ny anara-maherin' Jesosy, ny zavatra rehetra samy manana ny fotoana ny avy, ary samy manana ny androny avy ny raha rehetra aty ambany lanitra. Izany hoe tsy ny fotoana zany miovaova, ary amin'izao fotoana ny fiovana zao, saison vaovao, saison zavatra miseho hafa
ity amin'ny fiainan'izao tontolo zao any an-danitra any koa saison vaovao ihany koa ny zavatra miseho any an-danitra any, fotoana vaovao ihany koa ny zavatra miseho any an-danitra any, ary ianao mila miaina ara-panahy mba hahafahanao mahatakatra ny zavatra ara-panahy izay miseho any an-danitra any, satria izay zavatra hitanao any an-danitra any ity ambony tany ity dia izay zao ny mety hoe hanamafy ny finoanao, fa mila fantatro koa fa rehefa mahatoky ny tenin'Andriamanitra ianao, rehefa mahatoky ny zavatra tsy hita maso ianao dia izay ny zavatra iseho ety amin'ny fiainanao aty. Mila misakafo ianao ara-panahy, mila misakafo koa ianao ara-tsaina. Izay ny antony mahatonga antsika miteny foana ny Tompo rehefa mivavaka hoe Tompo meo anay any io ny anina saza ho anay, le any io ny anina ara-panahy, mahafantatra ny tenin'Andriamanitra ianao, mankatoa ny tenin'Andriamanitra ianao, fa eo koa ny sakafo ara-tsaina. Izany hoe raha ohatra ianao sady mivavaka amin'Andriamanitra nefa mitebiteby lava ny sainao dia lasa tsy misakafo ny sainao. Mila ataonao misakafo koa ny sainao, isa maraina ianao miteny hoe mahery aho, satria izay mihitsy ny tenin'ny Baiboly. Oka osa izy izay malemy hiteny hoe mahery aho, oka izay marary hiteny hoe sitranao, oka izay mandry hiteny hoe manan-karena aho. Amen. Izay ny sakafo ara-tsainao isa maraina, tonoiny izay alohan'ny angano io masoandro io, alohan'ny tonga n'io masoandro hiakatra dia omeo anarana le andro izay iainanao, ataovy ao anatin'ny sainao hoe olona tahiny ianao, olona tian'Andriamanitra ianao, olona tsy afon'Andriamanitra ianao no mahery. Alleloia. Aza rera-tsaina. Indray tsika mety mafy ara-panahy fa rera-tsaina, fa aza reraka ara-panahy ary aza reraka ihany koa ara-tsaina. Alleloia. Misy fotoana ny zavatra rehetrarehetra ary tsika mila finoana ny tenin'Andriamanitra, satria efa mba niezaka ihany tsika amin'ny maha-olombelona tsika, fa tsy aleo amin'izay ve alefa araka amin'ny maha-Andriamanitra, araka n'Andriamanitra ilay izy. Betsaka ny olona ny kristianina, fa rehefa mahita ny zava-miseho amin'izao fotoana izao dia lasa tsy mibadika ny zavatra rehetrarehetra. Ao anatin'ny Salamy 1:7 ange Andriamanitra efa niteny mihitsy hoe na handeha amin'ny aliko ny fahafatesana ary ianao, na isy arivo ary na Israely na olavo eo amin'ny ilanao dia tsy hakasika anao zany. Dia izay ny soranao n'Andriamanitra hoe androany ianao mbola eto mihaino an'izao toriteny izao. Halleloia. Fa ny zavatra ilainao mila finoana ianao avy any an-danitra, mila mino an'ilay tenin'Andriamanitra ianao, araka ny teninao amin'ny Mateo 7:7 hoe ho tongava araka n'izay inonao. Inona ny inonao? Inona ny ataonao betsaka ao am-ponao? Inona ny ataonao betsaka ao amin'ny sainao? Tahotra ve? Aya ve? Raha izay no nataonao betsaka dia izay lasa mampiakatra ny finoanao, dia inona ny zavatra miseho? Mety izay ny zavatra iseho any amin'ny fiainanao. Fa androany ampiakaro ny finoanao ary miandrandray ianao fa Andriamanitra tsy nanadino anao. Halleloia. Betsaka ny olona mitady vahaolana amintsika izao miteny izao, betsaka ny olona rera-tsaina mitady vahaolana, mitady vahaolana any amin'ny olona, mitady vahaolana any amin'ny situation. Andriamanitra nge mahafantatra hoe ny zavatra miseho eo anatrehantsika, ny fahavalo izay eo anatrehantsika mety betsaka lavitra noho ny amin'ny herintsika. Ary izay mihitsy ny tena ilaina an'Andriamanitra, rehefa betsaka lavitra noho ny zavatra takatry ny saintsika, noho ny zavatra takatry ny herintsika, ny asan'ny fahavalo, eo ny tena ilavana an'Andriamanitra. Alleloia. Jereo tsara nge ity tenin'Andriamanitra ity ao amin'ny Deutéronomia 2:20 zany Deutéronomia zany efa nisoratany efa amanarivo taonany, dikan'izany hoe mbola miatra zany amin'izao tsika miteny izao. Deutéronomia 2:20 izao ny tenin'Andriamanitra: raha mivoaka nafika ny fahavalonao ianao ka mahita soavaly sy kalesy ary olona maro noho ianao,
hitan'Andriamanitra hoe soavaly ka lesa olona maro noho ianao, ny fahavalinao zany maro noho ny zavatra eritreretinao, dia ahoana sy Andriamanitra dia aza matahotra azy. Amen. Fa Jehovah Andriamanitra kosa izay nitondranao niakatra avy tany Egipta no momba anao. Amen. Zany hoe fantatr'Andriamanitra fa io tebiteby saina, io problema misy io betsaka noho ny zavatra iainantsika, betsaka noho ny zavatra eritreretin'ny sainantsika, izay mahatonga antsika mitady hoe aiza ny solution. Fa rehefa momba antsika Andriamanitra dia tsy mila matahotra an'izany tsika. Amen. Zay nahatonga an'Andriamanitra ihany koa ary didy nomen'Andriamanitra, didy tsy hoe mangataka izy hoe azafady, fa didy. Ary ampatsivin'Andriamanitra anao didy androany hoe aza matahotra. Amen. Fa momba anao Andriamanitra. Josoa 1:7 ahoana ozy izy Andriamanitra? Tsy efa nandidy anao va hao? Didy zany tsy efa nandidy anao va hao? Koa mahereza sy matanjaha, aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Amen. Rehefa momba anao Andriamanitra aza matahotra na mivadi-po, fa didin'Andriamanitra mihitsy ny teny hoe aza matahotra na mivadi-po. Halleloja. Ozy izy hoe ao amin'ny Isaia 60:1 hoe mitsangana ianao ary mihazava ianao, fa efa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehovah efa miposaka eo aminao. Raha jerentsika koa ny faharoa, ny 9 dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa niaizina ny manarina ny tany. Vakitsika ngena izy fa indro izy niaizina manarina ny tany ary ny Ezipito manarina ny firenena, fa aminao kosa no ipitsahan'i Jehovah ary aminao no isehoan'ny voninahiny. Amen. Fantatr'Andriamanitra zany fa na be dehibe ny fahavalo, na be dehibe ny ady-tsaina, na be dehibe ny zavatra miseho, na maizipito manerana ny firenena, na maizina manerana an'izao tontolo izao, fa mandidy anao izy. Aza matahotra, mitsangana ianao, mihazava, fefa tonga ny voninahitr'Andriamanitra miposaka aminao. Amen. Ary izy miteny hoe ary Jehovah momba anao. Jerevy ary izy miteny hoe Jehovah momba anao amin'ny Josoa, aty ihany koa izy ao amin'ny Isaia miteny hoe Jehovah momba anao. Halleloja. Mahereza ianao, manana ianao ny finoana, tazomy mafy ny finoana. Ary zao koa nge amin'ny andro fahoriana ny tena ahitana ny finoanao. Ary eo amin'ny andro fahorianao ianao niketraka, aiza ary ny finoanao. Finoantsika dia manana an' Jesosy Kristy tsika, manana Andriamanitra lehibe tsika. Halleloja. Averiko kely ao amin'ny teny ao amin'ny Isaia 60:2 izay milaza hoe ary indro niaizina manarona ny tany. Zao nge fa maizina manarona ny tany amin'izao fotoan'izao e. Ny olona be dehibe tsy fantany intsony ahoana ny efarana, inona ny zavatra ho atao, inona ny avenir amin'izao zavatra zao. Manarona ny tany ny aizina. Be dehibe ny olona, mety ho avy mpitakitrosa be dehibe, mety ianao tsy mahita hoe inona no haninao rapitso, fa mahereza ianao. Fa momba anao Andriamanitra, mitsangana ianao, mihazava ianao. Satria inona ny antony? Ilay fanahin'Andriamanitra nomenanao ao anatinao io mbola mahery lavitra noho ny zava-misy rehetra eto ambonin'ity tany ity. Halleloja. Ary izay moa ny zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina anao hoe amin'ity volana ity. Satria ny olona rehetra zao tontolo izao anaty aizipito daholo. Halleloja. Fa ianao indray voninahitra Jehovah no hiposaka any aminao, dia hitodika any aminao ny firenena rehetrarehetra. Ny mpanjakan'izao tontolo izao hitodika any aminao satria any aminao ilay vahaolana. Halleloja. Ary izay moa no
tenin'Andriamanitra koa amin'ny Romanina 9:7 izay raisitsika amin'ity volana ity, ozy izy hoe vakitsika amin'ny anara-maherin' Jesosy manomboka eto amin'ny 7 ka hatramin'ny 7. Romanina 9:7 ka hatramin'ny 7. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny zao, misy fahoriana zao amin'ny andro ankehitriny zao, fa ataoko izy fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny zao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika zanak'Andriamanitra. Amenna. Satria zao fahoriana zao fa aminao ny voninahitr'Andriamanitra hiposaka aminao. Fa 7 fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Amenna. Izao tontolo izao miandry ny fampisehoana ny zanak'Andriamanitra. Azay ny mahatonga an'Andriamanitra mandidy anao hoe mitsangana, mihazava, aza matahotra fa Jehova tompony maro ny momba anao. Halleloja. Azay ny révélation amin'ity volana ity dia ny hoe volany fisehoana. Amen. Vola fisehoana, vola isehoany zanak'Andriamanitra. Ampiseho ny zanak'Andriamanitra amin'ity volana ity. Izy zavatra ho ampiseho anao eo amin'ny fiainanao. Izy zavatra ho ampiseho an'Andriamanitra, voninahitr'Andriamanitra hiposaka aminao na maizina azy zao tontolo zao. Satria ianao zanak'Andriamanitra, tsy adinina ianao. Halleloja. Makasitraka an'Andriamanitra tsika amin'izany révélation zany. Raiso zany tenin'Andriamanitra zany. Volana fisehoana, volana isehoanao, volana amirapiretanao, volana hiavahanao tanteraka, ahitanao fity tanteraka any amin'ny asanao any. Halleloja. Volana isehoany voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Amen. Tsara ny tompo e. Andaotsika hivavaka akalaza sy hisaotra an'Andriamanitra. Aza dino milahady mijoroa anao vavolombelona tamin'ny volana fiterahana ary manaova fanatim-pisaorana amin'ity volana ity, satria iseho ianao, iseho ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny asanao. Na ho avy ary ny fahavalo, na ho avy be dia be ary ny fahavalo, araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny Deutéronomie 20:2 na maro aza ny kalesany fahavalo, na maro aza ny olona ny fahavalo, fa tsy mila matahotra tsika, satria Jehova tompony maro momba antsika ary hibalika ny voninahitra Jehova eo amin'ny fiainantsika. Amen. Taontsika hivavaka ametraka n'izao fotoana izao ty volana ity eo ampelantanan'Andriamanitra. Amen. Ary makasitraka anazy ny amin'ny révélation izay nomeny volany fisehoana. Amen. Raha io misaotra anao zahay tompo tamin'ny asa izay nataonao tamin'ny volana septambra lasa teo, satria betsaka ny zavatra vaovao teo amin'ny fiainanay, betsaka ny zavatra teraka teo amin'ny fiainanay ary akasitrahana ianao tompo. Enina ny nahitanay masoandro androany ary na ny andro avelomanay androany ary tompo, efa mirakla avy any aminao zany, ka mankasitraka anao, mideranao ilay Andriamanitra tsara indrindra araka ny teninao tompo. Tena maro aza ny fahavalo, na maro aza ny kalesy ny fahavalo Andriamanitra sy ny olony fahavalo dia mahatoky anao hatramin'ny faran'izay. Ny teninao zahay, satria ny teninao ny marina, teninao ny fiainana, teninao ny fahamarinana ary lalana. Eny ianao Jesosy Kristy ny fiainanay tompo, mankasitraka anao ny amin'ity volana ity izay omena ianao tanterak'Andriamanitra. Araka ny teninao amin'ny Romanina hoe raha omena ny santatra, raha omena ny vonga dia ny santatra rehetra dia anao ihany koa tompo. Tompo, androany omena tanteraka anao ity volana oktobra ity, andro voalohan'ny oktobra androany ary ny volana oktobra rehetrarehetra dia hiposahany
voninahitra ao eo amin'ny fiainany ro zanaka ao satria zany teninao Andriamanitro ao amin'ny Romanina 5:7 hoe miandry fatratra ny fisehoanay zanakao izao tontolo izao Andriamanitro, hitsangana izay tsy atahotra izay satria fantatray fa ianao momba anay, mankasitraka sy midera ary mankalaza ny anaranao masina izay, sotranao fanay masina tsara indrindra amin'ny asa izay ho ataonao manomboka izao sekondra izao ho an'ny zanakao rehetrarehetra amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy, tompony tompo ary mpanjaka amin'ny mpanjaka. Amen. Amen. Maherezy ianao volany fisehoana iseho ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, entiko fahasoavana sy famindrapony anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia hitoetra ho tran'i Jehovah andro lava ianao. Amen. Ampitiavana lehibe.